avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Manoltranao vaovao. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika sanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manoltranao ny vaovao. Tsy navelany hiditra malalaka nanatitra voninkazo teo amin'ny kianjan'ny 13 Mey fikambanana hetsika Mai 72 androany tranga izay mampiariary ny fametrahana fitondrana jadona hoy ny fanazavana. Mivoana amin'ny lalan-diso ny fampiasan'ny fitondrana ireo mpitandro ny filaminana hoy ny faneho-kevitry ny solombavam-bahoaka eo anatria ny raharaha samihafa eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Marary mafinoma miadany tsinay sy avokavoka efa miparitaka manerina ny vatany amin'izao fotoana andray mpianakaviany iray tendry ny tarika ny Orphan Center ka miantso izay malala tanana ny fianakaviany. Mitsoka ny vokatra toy ny vary sy ny volo fanondrana ao Ambaive ao amin'ny faritra Fidivinany. Ny fikambanana Ambaive miray izay mametraka ho fanambo ny fampandrosoana ny komuna ankehitriny. Nanameloka mafy any Etazonia Chine noho ny fiampangana azy amin'ny faneriterena ara-politika sy ara-toekarena nandritra ny fionam-be niarahana tamin'ireo mpitarika avy any Amerika Latina androany ny antsy prian'izay. Telo amby folo Mey 10 fotoana ny fampalalamba avao eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny Araba manasana ihany koa anaraka ny antsy prian'izay mazava ho azy fa hianoka ao anatin'ny ako ny fahatsiarovana ny raharaha 2 sika ho any androany. Tsy navelona niditra malalaka nanatitra voninkazo tao amin'ny kianjan'ny 13 Mey androany ny fikambanana hetsika Mai 72 norakofana mpitandro ny filaminana ary tsy azo nidirana ny teny an-toerana tranga izay mampiariary ny fametrahana fitondrana jadona amin'izao fotoana izao ho ny fikambanana hetsika Mai 72 tamin'ity andro an'ity. Rina fitiavana no mitatra ny antsy prian'izay. Salala zay topoka azafady. Azafady. Masolala zay. Mahoana ndray inona lamo fa inona ny problème zany. Fitako inona lamina zany. Sisy resaka ino zao. No taratasy fitako inona lamina zany inona anaty voninkazo quoi. Préfet io mamoaka io. Inona lamina zany inona. Anaty voninkazo Salala ya te préfet. Atao zay sala. Tsalaiko zay. Aza fampanao elamo. Allo Saïd. Allo Saïd. Allo Saïd. Allo Saïd. Olona stelza to maty teto ajazanay matsiano famozany eny. Avy allo Saïd. Raikitra araka izany isakatsakana sy fifamaliana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpitarika ny fikambanana hetsika Mai 72 androany raha tonga anatitra fehezam-boninkazo teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey marana teo izy ireo. Nahazo fahazon-dalana ara-dalàna avy amin'ny prefet n'Antananarivo ny fikambanana hetsika Mai 72 anatitra voninkazo ho fahatsiarovana ny tolom-bahoaka tamin'ny 13 Mey 2007. Mbola tsy tafiditra teo amin'ny kianja ireo ray aman-dreny isan'ny mpitolona tamin'izany dia nosakana ny mpitandro ny filaminana noferana ho 20 ihany no afaka niditra anatitra voninkazo raha mahery ny 10 izy ireo no tonga teny an-toerana. Tsy nahazo nitondrana sora-baventy ihany koa teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ka nalain'ny mpitandro ny filaminana ilay sora-baventy nentin'izy ireo raha ny fanazavana. Efa 3 taona mahay zay nanao nyhetsika ity tsy nisy olana mihitsy fa nazoalanana foana tsy misy famefena androany nefa n'izay dia notenenina hoe olona 20 ihany any mahazo makeny nefa misy olona fa 10 mahery zay teo dia nisakanana mafy tsy hoe olona 20 ihany mahazo miditra. Dia nalaina koa ny banderole nanana banderole zay teo misy ohatra hoe hetsika Mai 72 mbola nalaina koa fa miembotra daholo ny zavatra notakinay tamin'ny Mai 72 sekoly miangatra sekoly mitanila rehetra miembotra daholo nametraka zay hoe fampianarana frantsay tamin'ny 72 mbola zany misy amin'izao fotoana izao zany niteneny amin'ireo tanora hoe tokony tsy anaiky an'izany nareo tanora vahoaka ray manontolo tokony tsy anaiky fa indrindra ny tanora
feno telo amby 10 taona androany 13 Mey 2024 ny tolombahoaka 13 Mey 2027 vao maika mihamafy ny fitondrana jadona sy ny fanararota-pahefana 13 taona teorina voalazany lalam-pandroenana nefa fa malalaka ny fahafana maneho hevitra saingy voazakatsakana tanteraka izay mikasana hevitra an-dalambe vao itsakitsaka ireo fitakina ny adivana tamin'ny tolombahoaka 2027 miamahantra sy miaratsatra ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena matahotra faneho-kevitra ny mpitondra kehitriny ka zay le hoe mandainga anao afahanao tonga amin'ny fitondrana tsy manana an'le foto-kevitra mazava izy azay mbola idinanao za mbola io filo frantsay io no mitarika eto tsisy zavatra azo antenay eto ny zavatra hitatsika zao teo dia vao maika mafy le fanjanahana frantsay to Madagasikara le mpandrana frantsay 20 entina teo nge entina anao économique samy hafa eto alamafy zay fanjanahana zay efa banque frantsay eto vozinasa frantsay mibanky eto vao maiky atanjaka amin'ny frantsay tsy mety zany vao maika koa mahantra amin'ny malagasy maninany amin'ny frantsay akatahaka ihany tsika mahazo milahatra ny olona na place de la république hatrany nation hatrany Bastille maninany tsy mahazo milahatra eto ohatran'izany koa ny mezika mahazo milahatra ny olona maninany tsy mahazo milahatra eto ty makatahaka ny anivelany mpitondra eto amintsika ary manao izany eto amin'ny firenena fa mampametra-pantanina ny mpanara-baovao ny tsy ahitana na tsy ampiarany ireo fomba mampanao any amin'ireo firenena rehetra mandala ny demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra ohatra amin'izany mandritra ny fitoam-pahatsiarovana toy izao avela malalaka ny vahoaka atsiaro ireo namony ainy tamina trangany seho teo amin'ny fireneny ohatra amin'izany ny raharaha 1 septambra 2024 tany États-Unis izay tao amin'ny World Trade Center izay namohizana aina mandrina ny 3 isan'ny taona misatra ny fitoam-pahatsiarovana fanateram-boninkazo fanomezam-boninahitra ireo lafy tamin'izany efa tsy misy fanakatsakanana ataona mpitandro filaminana vao tsy ela ihany koa nisy ny fanateram-boninkazo fahatsiarovana ny princesse Lady Di vadiny prince Charles tany Grande-Bretagne no ny tsingeritaona nahafaty azy vokatry ny lozam-pifamoivoizana afa malalaka hatrany ny rehetra atsiaro sy anome voninahitra azy toy izany any ampitan-dranomasina rehefa fotoana manatantara eo amin'ny firenena miara-mompo ny rehetra na ny mpitondra na ny vahoaka entiny eto amintsika anisy ny fahendrena tany aloha toy ny hoe tsy miady amin'ny-paty miara-ory amin'izay ory aza manao vaindra ratsy sy maharary sy ny sisa fa tsy tazana tsy tantaratra intsony izany ankehitriny na ny fahatsiarovana ny 20 martsa 17 io na ny 13 Mey 17 izay tsaroan'androany ampitandro minana manakatsakana préfet de police Manora Matahour izay no mameno ny famparalam-baovao nefa fitoam-pahatsiarovana ireo namony ainy fanateram-boninkazo no ho tanterahany ireo mahatsapa fa manana andraikitra amin'izany tsy aivina niainga tamin'ny hetsika notariany mpianatra mpitsapiteny akatso ny tolombahoaka 13 Mey 17 nitakin'izy ireo ny fitantanana tsy nety nataony mpitondra atao ny fiakinan-doha sy fanagejan'ny frantsay ny saritsary paleovatena nitaky ihany koa ireo mpianatra ny hanovana ny rafim-pampianarana sy ny fikatsana ny tombontsoany mpianatra malagasy nosamborina ireo mpitarika ny hetsika ka izany no vao maika nampitrotra ny vahoaka ary nivadika ho tolombahoaka taorin'izay feno hipoka ny kianjany 13 Mey tamin'io andro ny 13 Mey 17 io akarekitra ny fifandonana teo amin'ny FRS sy ny vahoaka mpitolona maro ireo namony ainy ireo naratra ary ny nitondra takaitra ny afara tamin'ny firodanany fitondrany Philibert Tsiranana ny tolona ary niditra tamin'ny tetezamita sy ny Repoblika faharoa ny fitondrany tany sy ny fanjakana tamin'ny 13 Mey 17 ihany koa no nanomezana ny anaran'ny toerana ho kianjany 13 Mey nanomboka teo Mivona milalandiso ny fampiasan'ny fitondrany ireo mpitandro ny filaminana ho ny faneho-kevitry ny solombavam-bahoaka androany. Eo anatrehany tsy fandriam-pahalemana na moizana aina zazakely mifanesy teto Antananarivo any amin'ny zokiolona anatitra voninkazo fahatsiarovana ny 13 Mey 2017 no anaovana herisetra sy raha matahora raha nitazana teny antoerana androany ho nasaina no tatra ny fanadidina. Efa mihoatra ny mety ny toe-java-misy eto Madagasikara ataon'izao fitondrano izao hoy ny solombavam-bahoaka Rabenirina Jean-Jacques androany manoloana ny fampiasan'ny mpitondra ireo mpitandro filaminana. Tsy voafeny ny fandriam-pahalemana ary mitarika famoizana aina tsy manatsiny izany. Raha tsy aka fa tsy ny fahafatesany zanaka mpanakamo teto 67 hektara herinandro vitsy lasa izay niampy ilay tamin'ny alahady teo izay samy zazavavy kely novonoina tamin'ny fomba feno abibiana. Ny zavatra hitatsika androany 13 Mey nefa nia dia feno ny mpitandro filaminana eo amin'ny plasy ny 13 Mey. Ay misy ihany zany ny mpitandro filaminana rehefa hiaro ny sezan'ny mpitondra fa rehefa hiaro ny ainy vahoaka, hiaro ny zana-bahoaka sy ny sisa dia tsy hita ireo mpitandro filaminana ka eto zany dia sao dia mba tafahoatra loatra ny
fampiasanareo mpitandro filaminana ny hery am'ireo mpanao politika satria raha ny zavatra mba hitako alohany zao iresantsika zao dia olona fantotra zoky olona daholo angambany no tonga teny amin'ny 13 mai dia havita inona mo ireny fa mba mahatsiaro sy fanamarihana ny daty no ataondry zareo nefa herisetra no asetry ny fanjakana tsy fandripalemana dangany vidim-piainana herinaratra tapaka lava fa matsindrano tsy zarizary sandam-bola mitotongana isan'ny toejava-misy araha miaina ankehitriny ireo manerana nosy na efa manao niezaka rehetra azy zany filoha raha nylaza moa ndre mato filoha fa hoe ny fitondranany firenena dia tsy hoentina mihozatra fa hoentina misaina dia mametra-panontaniana amin'andre mato filoha aho zany izao ve zany ny farany takatrareo mpitondra tsisy tsony zany zavatra azonareo etreretina akoatran'izao mba hampandry fahalemana ny malagasy efa ny sainareo no mitondra ny firenena zao nefa zao no zava-misy ny olona vonoina hoatra ny biby fanainina ve le izy sa tena hoe araky lelazainao ndre matofoloha hoe zao tokoa ny takatry ny sainareo tsy misy akoatra zao zany ary raha ohatra ka efa tsy vitanareo le tsy mampanina manaja tena dia mametraha fialana raha ohatra ka hoe zao ny farany takatry ny sainareo fa betsaka ny olona manana mety mahatakatra lavitra mety hasolo malagasy eto amin'ny firenena ankoatra izay hoe tsy niozatra no miasa fa ny saina izay fa ndre matetika tao anatin'izao fitondran'izao ihany koa no hoe tsy matory andro amanalina mikaroka ny ampandrosonan'ny Madagasikara eo anatrian'izany olana tsy tamboisaina no miseho eto amin'ny firenena na ara-politika ara-toekarena na ara-tsosialy ka mahatonga ny mpanara-baovao ametra-panontaniana amin'ny hoe efa miplafaona araka ny fomba fiteny ve ny mpitondra mahatonga izao toe-java-misy izao ao anatin'izay fanehoan-kevitra samihafa mifandraika amin'ny fahatsiarovana ny raharaha roa amin'ny fitopolo izay hatrany tsy misy intsony demokrasia fa miaro ny toerany sy ny sezany sisa mpitondra amin'izao fotoana izao hoy ny Général Désiré Ramakavelo manoloana ny fanakatsakanana ny hetsika fanateram-boninkazo teny amin'ny kianjany 13 Mei androany misy farany fahefana ka tokony ho tonga saina mpitondra manoloana ny fitantanana tsy nety kanefa inina averina amin'izao fotoana izao rina fitiavana fampiororona sy fisamborana no ataon'ny fitondrana Rajoelina amin'ireo manao hevitra na amin'ny aina vakijery sy tambajotra serasera zany na andalambe tsy misy omena ny lalana fasakanana izay rehetra mikasa ny hevitra indrindra ny tsy mitovy firehena politika amin'ny mpitondra miemotra sy voitsakitsaka araka izany ny demokrasia fa manjaka ny fitondrana jato na seramatahora miaro ny sezany ny mpitondra ka mampiasa mpitandro filaminana iarovana ny sezany maninona rehefa eo ambojorohatra rehefa tonga ny 1 febroary vahoaka mahalikisany mandeha makeo fa maninona rehefa eny mikianjany 13 Mei ny olona 20 fotsiny tsy samy tolom-bahoaka daholo ve ny natao tamin'ireny fotoana ireny sa rehefa nenao dia tsara fa rehefa neny hafa dia ratsy io ny tonga amin'ny eobolana ny rehefa nenao dia masom-boromailala fa rehefa neny hafa dia masom-borondolo maninona no sianao mpitandro filaminana foana eo mikianjany 13 Mei dikan'izany fa ampiororona lasa le ataontsika hoe le folo alin-dahy sy ny polisy izay tandrokary ny vozona mandary ny tanànany iny dia lasa herim-pamiretany zay ny zava-misy rehefa tonga eo foana ianao ampiororony olona dia herim-pamiretana tompo mialatsiny miteny izany isampitarika ny etsy-bahoaka 7 ny mpitondra kehitriny ka niady mafy izany fahafana maneho hevitra sy fampanjakana ny demokrasia izany napetrany teo ambojatov ny kianjany demokrasia tamin'ny 20 volana janoary 7 noho ny nahazo fahefany Andry Rajoelina mamerina ny fitondrana jato na izay tsy nekeniny tamin'izany dia hitazona ny toerany maritany izay fotsiny entiny azontsika tsara fa teo ambojatov ngeny natao hoe kianjany demokrasia ngao azo hidirana tsony na ny soratra atao zany esorona zay nyle izy zany raha mbola tsy tonga eo anao dia fantatrao ny atao hoe demokrasia fa rehefa tonga eo anao dia fantatrao ny atao hoe jadona tamin'ny andron-drenaponimirina nge dia efa nisy ny demokrasia araky ny teninandrenaponimirina hoe ny fitondram-panjakana tsy adidiko zaso amirery fa adidiko zaso ianareo io dia ny vahoaka no ray aman-dreniny mpitondra satria izy ny mamelona azy amin'ny alala asa zay ataony ary ny mpitondra ray aman-dreny vahoaka sa izy ny mandrindra sy mandamina adidiny ray aman-dreny nge zany ary ny faminy ny vahoaka sy ny mpitondra aoka tsy eo adinontsika zany ny tantara tsy vanadino
nirodana avokoa ny fitondrana izay nanao tsinotsinona ny fahafana maneho hevitra tsy nieny ny feom-bahoaka tokony andinika ny tantaram-pirenena efa nisehotra amin'izay ny mpitondra akalesona hitsonjovana ny any oriana ho iatrany ny fanohan-kevitra tia manomboninahitra jeneraly misotro ronono ity fa nienany tany trangana kolokolo teto Madagasikara ny taona 420 hony teo anivo Bianco Androany nandritra ny tatitry ny asa vita ny tondasa voaresaka tao anatin'izany ireo asa natao nandritra ny taona risan'izany ny fanampiana ara-teknika ho andro sehatra tsy miankina hony fanazavana Entsora Soary Malala nanatitra ny mpanara-bavao Androany ny tatitra nataon'ny Bianco ny ena ny trangany kolokolo teto Madagasikara teo anelanelany taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020 hoy ny voalohany. Androany moa zany no tanterahana ny fanaovana ny tatitra ampahabemaso ny asa vita ny teo anivony Bramaleo tena dina amin'ny kolokolo nandritry ny taona 2020 zao ny zavatra misy io moa fitenin'ny olona foana hoe Bianco tsy manenjika fa tsy petit poisson en fait Bianco tsy manenjika fa ozy fa manao fanadiadina petit poisson sy gros poisson zao nge na any an-dranomasina nge misy an'izany jereva nge any anaty rano hoe ny trondro madinika mety matahotra ny trondro vaventy de normal anao raha manenjana arato de izy ny mahazonao kokoa satria ny trondro madinika mandositra ny trondro vaventy de mitsorapaka any anaty arato izy fa ny tiako tenena de zao mora le miteny an'izany fa ny olona mazana tsy mba voalohany aloha tsy mba mahay hoe miaro ny tenany izy raha ohatra ka nisy zany aminay aloha mbola hypothèse daholo ny resaka raha ohatra ka misy zany hoe avy tamin'ny lehibeny no natonga azy nanao anty hiraka baiko tsy tracé nulle part tsy tracé le izy fa izy ny tracé eo le olona ny tratra eo ka tsy mahita an'izany hoe ianao hoe logika raha izy ny tratra isany hoe ataoko hoe faniriny rehetra marina zany ahita ny PC mba hoe hiatsara ny score Madagasikara marina zany fa mila jerena tsara koa nefany fa so de misy zavatra takona tsy hita ny PC nefa effort nataon'ny firenena malagasy nisy ny vokatra nisy ny ezaka ho ny filohany Bianco Androany fantaniana mipetraka tseny ny mpanara-bavao natrehan'izany no hoe niatreka tamin'ny fampandrosoana firenena ve inona Androany sehatra azo ny Bianco lazaina ho madio tsy misy kolikoly eto Madagasikara raha izay vokatra sy ezaka izay nahoana no tsy misy fiatraikany amin'ny filaharana azo ny Madagasikara avy amin'ireo fanadiadiana taon'ny manam-pahaizana eo amin'ny sehatra iraisany pirenena ahoana ny fahazahoana tsenam-bary-panjakana talohany izay taona 2020 izay ary manao ahoana izy Androany mbola ny ankiatrano an-trano sy ny kinamanamana no manjaka ary tsy voaely izay olona efa ngiadra noho ny kolikoly sy fanodigodona mbola mpanjakana no nahazo tsinona amin'ny fanamboaran-dalana tsy teo anelanelana izay taona 2020 sy 2020 izay ngany Rara Romivos izay nomelohany fitsarana britanika noho ny kolikoly fitadiavana tombotsoa manokana nomelohany vahiny fantazapotsiny io rafitra teo amintsika toy ny Bianco feny resaka mbola latabatra hatramin'ny Androany niady amin'ny kolikoly eto amintsika ary ny fitsarana izay natao ampiatra ny lalàna mihitsy no isan'ireo sehatra lohalarana amin'ny trangana kolikoly ho an'ny mpanara-bavao misy mivokatra amin'izay ady amin'ny kolikoly izay ary azo tsapahitanana rehefa samy ambala lalàna avokoa ny rehetra rehefa miditra-ponja ireo trondro vaventy voarohirohy amin'ny fanaparana sy ny fanararotam-pahefana rehefa voasazy ireo ady tombokotrika ny fanondranana antsokosoko ary am-pirenena raha ireo aloha no tanteraka efa misy fanantenana ny tany-tandalanany sy ny fahavonona ireo rafitra miady amin'ny kolikoly sy ny famotsim-bola ary ireo rafy fitsarana isanambaratongany zay zany mety misy ezaka takona tsy tazana ao anatiny tsy voaray ao anatin'ilay IPC na ny indisy momba ny perception na corruption eto Madagasikara ka mahatonga laharan'ny firenena amin'izao fotoan'izao anatin'izay ady amin'ny kolikoly zay fa tafajanona hotelo ihany ireo manana petrabola anatin'ny orinasany eo anamboatra ny tompam-pamokarana herinaratra sahofika amin'izao fotoan'izao rehefa nesorina tao ny vondrona efa azo ny taona 2020 izay nosoloana ny FSM na ny Fonds Souverain Malagasy na izany aza amin'ny herintaona vao hanomboka ny asa izany hoe folo taona teoria ny taona 2020 nanomboana azy vao mety hanomboka ny fanamboarana tojondrina tahiry no mitaritra ny any Cyprien zay mbola afaka herintaona vao hanomboka ny tetikasa tompam-pamokarana herinaratra sahofika tetikasan'ny fitondram-panjakana teo aloha efa niainga tany amin'ny taona 2012 ary efa tokony nanomboka tamin'ny 2012 saingy folo taona teo arina ny fitondrana amin'izao fotoana izao vao nanapa-kevitra ny hanao azy ny orinasa tsy miakana neo no hanao ny tetikasa mandrapatapitry ny fifanarana concession hamerenana ny fitantanana ny orinasa malagasy
hivarotra herinaratra amin'ny orinasa jiramany ny orinasa Neo Société Anonyme rehefa mamokatra. Ny tombony no ifampizaraniny arakaraky ny petrabolany ny tsirairay eo amin'ireo orinasa mpikambana. Mbola mandany 5 taona vao vitan'ny orinasa Neo ny fotodrafitrasa, izany hoe any amin'ny taona 34 vao mety hiodina ny orinasa hamokatra herinaratra. Fanontaniana mipetraka tamin'ny ministra ny fomba hiatrehana ny 5 taona mandrapatonga ny taona 34 avy tany tetikasa. Manoloana ny délestage mbola mitohy sy ny faniliana izany any amin'ny faritra ny rano kanefa efa nisy parka solaire maro natsangana. Yana be tokoa ny facteur changement climatique satria misy olona tsy mino. Fatatsika fa raha voatra hoe ao anatin'ny 2 na 3 semaines na ray volana tsy avy ny orana dia midina daholo ny rano any amin'ireny toerana misy famokarana hydro reny ka ny centrale hydro mila rano. Zava-dehibe zany donc na any Andekale ka na any Mandraka na any Mahitsina sy ny sisa dia misy an'izay. Dia izay ny antony hoe développena le centrale solaire zany anapina le production fa misy répartition mandeha moa le izy dia misy lafiny tany mbola jerena sy ny namana izay mahatonga izy hoe sasany efa misy chantier sasany mbola mpikarakarana fa aorianan'izay mbola ho avintsika amin'le 100 mégawatt lefa nitenen'Andriamatoa Filoha iny ary mbola misy zavatra hafa koa fa rehefa tonga fotoana dia ampahafantarina anareo ihany. Ny 2024 nisy ny sony fifanarahanm-piaramiasa natao tamin'ny groupe Eiffage tany Paris saingy nongotana tao anatin'ny Neo Nouvelle Énergie Hydroélectrique ONIV tamin'ny taona 2024 ka nampidirina tao ny Fonds Souverain Malagasy taty aoriana. Ny 12 Novambra 2024 nisy ny fifanaovatsy ny fifanarahanm-piaramiasa teo amin'ny tetikasa Saofika sy ny Prirtem 2. Ny taona 2024 nankatoavin'ny parlemanta ny findramam-bola amin'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana ny tetikasa. Tamin'izany 700 tapitrisa euro ny total be ny tetikasa, 30 tapitrisa euro no anjaran'ny fanjakana malagasy izay niakatra ho 770 taty aoriana, 13 tapitrisa euro fanomezana avy amin'ny vondrona eropiana. Septambra 2024 no nisy ny appel d'offre nataon'ny fanjakana ny amin'ny orinasa ahazo ny tsena. Tamin'ny taona 2024 nagaga fa mbola nandresy lahatra ny Émirats Arabes Unis indray Ian Rajoel tamin'ny alalan'ny orinasa Mastar mba handray anjara amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity izay tsy isan'ireo aksionnaire ity farany amin'izao fotoana. Ny midévelopper centrale hydroélectrique somary elaela kokoa satria travaux goavana miditra any anaty ala indray any amina toerana zany mety sarotra hidirana, mbola manamboatra barrage, mbola manamboatra conduite forcée, mbola mametraka an'ireo milina famokarana, ny turbine, ny alternateur, mbola misintona ny ligne sy ny sisa sy ny sisa. Zany mahatonga azy hoe misy sady eo ny lafiny étude technique fa eo koa zany le tena réalisation technique tsy maintsy atao zay mahatonga an'ireny hoe projet hydroélectrique somary lavalava noho ny zavatra hafa. Marina ny tena hoe tsika tsy afaka miandry ela be ka ny solution eo mandra-pitonga an'ireny gros centrale reny dia ny fanaovana ny développement amin'ny système na hybridation zany. Androany vao nataony sony teny avilo fifanarahanm-piaramiasa miisa 2 teo amin'ny Fonds Souverain Malagasy FSM sy ny Neo ary no sony teo amin'ny fanjakana Malagasy sy ny Neo. Androany fantatra fa mikasa haka ny 770 isanjaton'ny reny vola ao amin'ny Neo ny Fonds Souverain Malagasy. Taona maro ny azoazo teny foana ny tetikasa izay efa tokony ho niodina tamin'ny taona 2020. Dia izay ihany koa no entsika amin'ny seny vetivety ao anaty doka fohy. Mbola maro ny fanadihadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Santionan'izay ny fanadihadiana mikasika ilay mpitendrina tarikiray tratrano miadana izay miantso ny fanohanana ireo malala-tanana amin'izao fotoana izao. Aza misaraka aminay ary ao anatin'ny tapany faharoa no hanarahantsika ny antsiprian'izay. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manorina, mamorina, tsy hijanona tsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamorina, maneho ny maizy atsika. Efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o yes
sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho an'nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa sainy fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikaasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola manana nofinofy ianao eto izahay anatanteraka azy reharehanay eto amin'ny Bray de Madagascar Banque Populaire ny mampahomby isan'andro ny tetikasan'ireo mpanjifa telo etsy manerana ny nosy na aiza manohana anao hatrany izahay andao ary hiara hanandratra amin'ny fikasanao Bray de Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent. Ndao mokatra aingana kokoa mba aleo tena ara-tsakafo. Ampiasao ny motoculteur manana tanjaka ilainao sady mora kojakotsaina ampiarao amin'ny remorque mahazaka hatramin'ny 5 tonnes. Ampikodiarana vitsy mifidy lalana sy angady maranitra natokana ho azy azonao jifainao amin'ny Batimax tsara lalàna ex Universal Import. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mora. Tsara be izany café au lait izany tansa. Tsara rô Flandier. Satria ronono mandrimamy top les nouvelles recettes nampiasaiko. Top les nouvelles recettes, tena top. Manolotra fihenam-bidy anao ny top lait, arivo sy ray alina ariary ny lehibe ary 4 arivo ariary dia efa mahazo ny kely. Anokafana ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ality marary mafinoma miada ny tsinay sy avokafoka izay efa miparitaka manerana ny vatany amin'izao fotoan'izao ny ray mpianakaviany ray izay mpitendrina tarika fantadazy ray eto amin'ny firenena efa nitonany maro ny tena no niady tamin'ny aretina lany tamin'ny fitsaboana ny vola sahirana ny fianakaviana amin'izao fotoan'izao ka manao antsoavo amin'ireo zay malala-tanany Daniela Minoarsono mitaditra ny fanadidiny. Efa nanomboka ny taona 2024 teo eo no tratra ny aretina homamiada ny tsinay sy ny avokafoka irahanitry ny aina Gérard Paul Monton izay mpitendry valita ao anatin'ny tarika Northern Center efa miomby ny aretina ankehitriny akamaverevitra ny fianakaviany no ny fampiaritany izany aretina izany manera ny vatany. Ny fitrangany tamin'ny voalohany ohatry ny narary izay ny lamosiny satria tamin'izay voateraka no narary izy dia ohatry ny lamosiny foana ny taraina ny narary dia indraindray ny kibony. Dia avy eo moa natao ny écho sy ny scanner sy ny tariny dia fantatra hoe cancer ilay izy dia izy raha mbola tsy nitenana hoe cancer fa mbola nanafina tamiko satria hoe tsy te hampananana izy dia avy eo moa nitorony ihany hoe cancer ozy izy mahazo anahy dia ny fanafody tsy maintsy hoan'ny efa ela koa ny hinana fanafody efa PDPR fa efa narina daholo ny sasany ny fanafody koa tsy azo ajanona ozy ny dokotera fa vao mijanona ny fanafody izy dia 3 andro ao aoriana tsy maintsy maty foana. Mpivavaka efa tonga ato daholo mpivavaka rehetrarehetra efa mandeha any am-piangonana izy koa somary mandringandringa raha ohatra zao hoe misy alehanay hoe mandeha dokotera dia mandeha tongotra foana dia ela vao tonga any mila mandeha maraina foana mba hampio zay mba vonjeo zay reheto tena tsy hitako tsony zay atao fa nareo no angatahako mba hamonjy anay anampy anay. Raha izao mahazo ity iray mpianakaviana ity izao arety mandoza sarotra tsaboana ary andaniana vola tapitrisan'ny maro ny aretina homamiadana ho iatrany ny vadiny antony anetanan'izy ireo sy anaovany antsoavo amin'ny tsirairay hitandrina sy fidy izay sakafo hohaniny. Tendry valian'ny Northern Center ihany mangataka aminareo malala-tanina mpapio afafo angery zalahy tsy hoe akory manao publika sy farevatiko dia hoe akory manaratsy nareo manala-baraka tsy mbola nanala-baraka nareo ary zalahy tsy mbola nanala-baraka nor fa tena voa ny simiosiny tena ratsy zareo ny cancer tena fadifadio ny sakafo hohanina satria indrindra moa reny hena matavy reny tena fadio reny
fa aleo mihinana légume foana dia mihinana voankazo misotro rano tena rano tiako mba hoe voadidaingana fa no tsy fahafahana zany no mahatonga anazy hoe manana ohatrao fa tena rano tiako tena didina satria mandraiky marary foana ny isan'andro tsy mba ohatrantsika hoe marary kely ohatra marary kibo dia hoe vetivety kely fany anazy maraina jusqu'à hariva amin'ny alina tena manaintaina tena ratsy le concert tena aretina ratsy hiatrika fandidina eo amin'ny filahiny amin'ity herinandro ity rahanitry ny aina Gérard Paul Monton efa vonina ny vola noho ny fanampiany ireo malala-tanana asaingy-mbola tsy misy tokotaniny kosa kilan'izay ny vola hitsaboana ilay homamiadany tsinesy avokavoka izay misy eo amin'ny manodidina ny 520 tapitrisa irembilanja izay ilaina hiatrena ny fandidina antony hanamafisany fianakaviany antsoavatrany amin'ireo malala-tanana fa mbola mitony fikarohan'ireo tomponantoka tamin'ny famonoana tamin'ny fomba feno abibiana ny raha esasy trisha ireo zazavavy kely maty tamin'ny fomba feno abibiana tao anatin'ny herinandro vitsy ho an'ny raharaha isa manokana ilay tovovavy kely 8 taona nisy namony teny amin'ny 67 hektara hiakatra fampanoavana rapitso ireo olona voasambotra sy natao fanadiadiana teny amin'ny brigade criminelle ho nytony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambara tonga voalohany ny ariva teo hitantsika miandalana eo araka izany ny fivoaran'izay raharaha zay fa tsy hamany fantrana sy ny fahorim-bahoaka amin'ny sihatra maro amin'izao fotoana ny kotolotolotra izay lasa fomba fanao mahazatra ny mpitondra amin'izao fotoana izao ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrika amin'ny Betafo Androany politika sy rafitra mazava ahafahan'ireo vahoaka sy ny fiariny miarina no andrasana mpitondra ka homora ny ahatongavana amin'ny fampandrosoana sy ny fivoarany isam-batan'olona santatra ny ainy tsy ny fanomezana tosika samihafa no anafaka ny malagasy amin'ny fahantrana hoy ny solombavambahoaka ny distrika ny Betafo Androany fomba iray ediny fitondrana ankehitriny isehoana fa miay ny sosialim-bahoaka ny kitolotolotra ny zava-misy avily ny makany amin'ny tetikasa tsy lahara-pahamehana nakabeaza ny volam-panjakana fa tsy hanasoavana ny sosialy ny vahoaka toy ny fahasalamana ny fanabeazana ny famoronana azy ny fampiakarana ny karama ny herinaratra rafitra mazava entina manampy ny vahoaka iary no tokony apetraky ny mpitondra raha tena tia hanafaka ny malagasy amin'ny fahantrana raha ny fanazavana tsy ny vahaolana famomezana sakafo na famomezana vola kely ny vahaolana efa tena foana io fa fametrahana rafitra mba hahafahan'ny vahoaka manana an'izany amin'ny herim-pony sy ny fahafahany fa tsy famomezana tolotolo zany fa mahatonga ny vahoaka ho dépendant anaedina lasa miandry fotsiny any fanampiana fa ny rafitra zay natao hoe politika rafitra apetraka mba hahafahan'ny vahoaka mahazo an'izay amin'ny tenany manokana fa tsy andro mena foana lavo zao firy taontsika ty zay 10 taona ny andro fanomezana fa tanany rambontsika amin'izao amin'ny resaka fanotrona eto ambonin'ny tany marary sosialim-bahoaka io ankehitriny anjaran'ny solombavambahoaka hoy ity farany no miady sisika amin'ny famahana izany eo anatrehany gouvernemanta vonina amin'izany ireo solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana mandrisy ny fifampiresahana mivatana amin'ireo mpikambana eo amin'ny gouvernemanta ny 12 sy 13 jona ho avy izao solombavambahoaka ny zay zany hoe ny solombavambahoaka amin'ny teny dia zay ny tena satria izy akio tsy misy mamatipatotra hoe misy zavatra totoarana fa tena libre indrindrindra tsy tokony hofezana amin'izany solombavambahoaka mahasolombavambahoaka azy dia ny vahoaka ny fidy azy ny lolo aviny fa tsy nitendreny izy dia tokony izay marary ny vahoaka no entiny dia hitantsika eo fasefasy amin'ny 12-13 dia mampiomana ny ministra rehetrarehetra ihany koa fa miandry ny solombavambahoaka na solombavambahoaka amin'ny fanoherana io nanao na afilia io na niry maro koa efa miandry be deabe ny ministra raha miresaka eto sambyizay député dia na ny député hiry maro zany tena miandry ary nio fasefasy io tsy aivina tsy nisy tao anatin'ny taona maro izay fasafasy izay ary nitadiavany fa efa nampanatanteraka hevitra trany ny tsy hirosona amin'izany araka izany andrasana raha nanja ny lalàna amin'ny tindray mitoraka ity ny mpitondra ka ho tanteraka io fifampiresahana mivantana io lafomba vao hafa isan'ny fikambanana mametraka ho ambony ny fiofanana sy ny fampiofanana mikasika ny tontolo iainana ny action nationale pour l'éducation au développement durable izay mandray anjara amin'ny fiarana tokana ho an'ny tontolo iainana Mahamasina ny fikajiana ny tontolo iainana izay ho zary zava-poana raha tsy misy ny fanabeazana raha ny fanadihadiana entiny Gaëtan Andriatsilava manandany jary tsy afaka miala amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny fanabeazana
ilaina ao anatrehan'izany ny fananana firaisan-kina sy famolavolana olona ho tompona andraikitra araka izany tokony andraiki ho beazina ny olona rehetra ary tokony ho matotra ihany koa io fanabeazana io tableteny zao sisany lalovina ekizy tsisy milalao tsony a dimbaza tsisy manao tsony a katro tsisy manao tsony fanorona inona ny anto le mpanabe mihitsy noho izany zany zay raha hiteny any ty dia ilaina aloha fampiofanana mpanabe hoe jereo ny tontolo iainanao jereo ny fototranao fototra inona le fototra mamalagasy anao hiteny anao zany zao hoe nalaza be tatoato ny antsony expression française tsika ane zao telo dimapolo taona nanaovana ny 13 mai fa inona ny vokany fa naninona ny tsisy vokany ny alana tamin'ny 13 mai ne dia hiala tamin'ny vahoany frantsay nefa inona ny zavatra ataontsika amin'izao fotoana zao expression française aizany dikan'izany mampianatra irany zanakao ianao i Pierrot foana ny tadiavinao inona le izy mon ami Pierrot fa maninona nefa raha ampianarina dia volana felomanana mamenatra anao ny mahagasy anao sehatra efatra amin'ny ankapobeny no iasan'ny ANED na ny action nationale pour l'éducation au développement durable ny fiofanana sy ny fampiofanana ny tontolo iainana ny fampandrosoana maharitra ny mahaolona ary ny fiarah-miasa sy ny fitantanana efa maro ny dingana natao raha tsy ilaza afa-tsy ny fampiofanana ny fampiofanana aloha zany zay efa nanao tany amin'ny établissement ny enseignement technique sy ny formation professionnelle satria zay ny sehatra efa navita formation natao dia formation le mpampianatra zay misehatra am'izay référentiel anankiroa reo le misy hoe le tourisme hôtel restauration sy bâtiment et travaux publics isan'ny mandray anjara amin'ny salon ERED na ny foarandian'ny voalohany natokana ho an'ny fanabeazana sy serasera raha tontolo iainana sy fampandrosoana lovain-jafy ihany koa ny ANED fifanankalozana amin'ireo matianina fampahafantarana ireo karazana fitsipika feny tontolo iainana fizarana ny totakevitra atrikasa kilalao arahana fanentanana sy ny sisa no hita ao anatin'izany nanomboka androany ary ifarana rampitso iazo ny mahajanga vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity tontosan'ny farany herinandro teo ny fifaninanana régionaly mathèse en 180 secondes teo anivon'ny université amin'ny Mahajanga mathèse en 180 secondes zay sehatra iray ampiroboroboana ny fikarohana sy ampahafantarana ireo mpijery loha hevitra thèse na mpianatra iray ao anatin'izay 3 minitra zay Anja Robert Kolomajanga Iandriamatoa Irshad Kalidas no nahazo ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanana mathèse en 180 secondes ho an'ny université-ny Mahajanga teo amin'ny laharana faharoa Ramatoa Randriana Solomanga ny Riko Aurélie teo amin'ny laharana fahatelo Isoalahoudine Ali Ahmed ary ny nahazo ny laharana fahaefatra kosa Iandriamatoa Bezandry Ry Carlos ny marana teo no nanatanterana ny fifaninanana izay nahitana doctorant mpandray anjara misa 40 mianadahy izay samy namelabelatra ny voka-pikarohany na ny sujet de thèse ny tao anatiny 3 minitra raha miresaka thèse zany tsika raha ny boky ho an'ny thèse zany angamba dia mety mahatratra any amin'ny 200 page na mahery ary na 180 page zay no velabelarina anatin'ny 3 minitra natao ity mathèse 180 secondes ity mba ampiroboroboana ny sehatry ny fikarohana inona ny tanjony dia tsotra mba hampalalana ny public izay tsy spécialiste anatin'ny 3 minitra zany rehefa manazava reo tanora mpikarokareo dia na spécialiste ianao na tsy spécialiste dia azonao le thèse le mpianatra faharoa manaraka an'izay ireo mpianatra hitantsika nanao famelabelarana teo efa manatraikefa miresaka communication dia natao ty mba ampiroboroboana anatsaratsara kokoa zay communication efa nananjareo zay sehatra iray mampifandray ny siansa sy ny société ihany koa ny mathèse en 180 secondes ary samy nahaliana avokoa ny voka-pikarohana izay nentiny ireo mpifaninana tsirairay ao anatiny io fotoana fohy io. Je suis surpris parce que je ne m'attendais pas à ce que je reçois le premier prix, peut-être le 4e, le 3e, mais le premier, je ne m'attendais pas à ce que je reçois. Donc je suis tellement surpris que j'ai pu gagner le premier prix. Izy aloha
expérience voalohany indrindra dia manentana ny doctorant rehetra andray anjara fa mahafinaritra ilay izy sady misy mampianatra anao zany présenté an'ilay izy hoe thème anao koa zany tianao ampitaina amina olo maro dia occasion ilay izy présenté lazay zavatra zany maro le jeune ataoko hoe jeune amin'izao zany mahay mampiasa an'ilay teknôlôjia fa tsy amin'le tokony ho izy dia nefa ny tena hoe manana outil en or azo lazaina hoe en or tsika ny pilatanantsika fa tokony hatsaraina kokoa zany izy amin'ny resaka fitadiavana asa sy ohatr'izany zay zany. Miisa efatra mianadaraka izany ny doctorant isolotena ny université-ny Mahajanga izay andray anjara amin'ny fifaninanana nasionaly amin'ity mathèse en 185 ity izay atao ao Antananarivo. Mialohany idirantsika ao anatin'ny maresaka iraisany pirenena ho tanterahana ny 20 mai ho avy izao ny championnat de Madagascar IAS semi-marathon 2025 andiany voalohany hetsika karakarain'ny IAS Madagascar miaraka amin'ny fédération malagasy ny athlétisme sy ny ligue Nalamanga eny amin'ny stade Nalarbiny fiangana sy ny fiafarany azakazaka izay misy sokajy misy roa voalohany sokajy semi-marathon 120 km natokana ho andreo manana pilalaovana fa roskajy open 10 km ho andro tsy manan'izay karapilalaovan'izay andao rahantsika amin'ny fanampanazavana mikasika izay. IAS Madagascar dia efa fantatsika fa mpanohana ny mpiara-miasa efa azo lazaina mataona ny zainaraka tamin'ny fédération malagasy athlétisme ary tsy nisalasala izahay fa mbola nanohana trano ho an'ity andiany voalohany ny semi-marathon ity ny fanampofoana ny fanohanana ny fédération malagasy ho fanohanana ny atleta ary fanohanana ny fanatanjahantena malagasy. Manolotra prime efa fatao hatramin'izay ho an'ireo atleta izay mahazo ny larana voalohany isaky ny tia fifaninanana semi-marathon ity manome ihany koa ireo vokatra IAS izay ho an'ireo mpandray anjara izay tafiditra ao anatin'ny podium isaky ny édition ny semi-marathon izao. Maresaka iraisam-pirenena vetivety nanameloka mafy any États-Unis Chine noho ny fiampangana azy amin'ny faneriterena ara-politika sy ara-toekarena nandritra ny feonambe niarahana atao amin'ireo mpitarika avy any Amerika Latina androany nampitandrina ny filosonofa fa tsy tokony fena hanao tsindry amin'ny firenena hafa intsony Washington amin'izao fotoana izao nambarany hatrany famanoana ny fifandraisana miankina amin'ny fifampitokisana amin'ny Amerika Latina ny firenena soloa ankehitriny. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao any androany naiza misy anao ankasitrahako ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany manam-pitafindray ary tombo kilasy tombo vahaveloma tompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika sanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Ni Vavao. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Ni Vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.